fahasoavantsika anandratra an'ilay Jesosy mpanjakany mpanjaka eto tsika dia aoka tena hisokatra ny fonao anana fahatakarana ianao fa ilay Jesosy mpanjakany sy mpanjakany no atongavantsika.
zavatra mety hoe hitany maso na iainana efa tafan'Andriamanitra Jesosy Kristy lehibe lavitra mihoatra ny zavatra rehetra mety hitany masonao. Io zavatra mety mampahorihory anao io zavatra mampanahy anao io zavatra mampitanondrika anao io tsy misy dikany eo anaty an Jesosy. Halleluja! Fa ny zavatra angatahan Jesosy amintsika dia isika mikonsacreny amintsika manontolo anazy fotsiny. Amen. Manaiky ny tarihana, manaiky anao ny sitrapony mandrakariva. Halleluja! Izy ilay manao lalana ry avamalana. Izy ilay mpanao lalana, izy ilay nanombotra ranomasina mena ary tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay. Izy ilay alpha sy omega ilay miazona ny ampitsy, ilay mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany. Karaha izy mitazona ny fiainanao, inona no mampanahy anao e? Halleluja! Ndio ataontsika mivoatsy hoe misy lalana izay manoloana. Nasaritra ny zava-misy dia anao lalana ho azy. Ataovy hira mpanao anao zany, ataovy tononkira anao zany androanamenda. Halleluja! Nasarucha nizavamis anolala na waisi izi numita tananifiainaku kahisana jufalia fizianumana lalana
Jufalia Fizia Numana La la na Hallelujah, ramino ansanino dia andao iteaka ho an Jesosy. Hallelujah. Andaontsika nandatra ilay mpanjaka sy tompony tompo. Izy ilay mitoetra amin'ny voninahiny eo amin'ny fiandrianany. Araka ny irana andaontsika voalohany ny fiandrianany, ny fanjakany dia haritra mandrakizay. Andaontsika nandratra an Jesosy. Izy ilay mendrika ny ody iraintsika indrindra. Izy ilay mendrika ny fiderana sy ny fiankofana tsara indrindra. Aoka tena afana sy rehetra ho azy ny fitiavanao amin'ity maraina ity. Omeo azy ny tsara indrindra ny anatinao any. Omeo azy ny fitiavanao rehetra. Omeo azy ny zavatra rehetra fa mendrika izany izy. Hallelujah. Hallelujah. Isandraty anao Tompo. Hallelujah. Hallelujah. Remasina-si reo anzeli miankuka Manati chanisa chupuni nai chanulo nisa na kuch magica injinda now magica injinda now. Fiangiana não tudo. Oh, eu vou nem na italiana. Mas nasci, rewaze, yakuka, camina. Manati chalisa. Chubuni na
Jesús dul duk men kutere ko Jesus ya o ver namn funat nifi salama be tam nirton de na de dentiste de tena saíra na be dentiste não lis e andando de mano radio de na to radio de fa na to radio de itena gente sabuna lis fa tena saíra izy nanao azy ngamba nefa roa volana ny firay tsy tadidiko tsony izy zako narary be le izy de atao anesthésie foana isaky ny tsabona de vita izy de faly be
tamin'ny herinandro avy namonjy sekoly latsinainy dia nietsika indray le izy vady aman-janaka amin'io tsy eo tsy hitako izay ho tenenina dia tonga dia le réflexen'olombelona andeha vidy fanafody aho zany haiko loatra koa le fanafody dia nihinana fanafody ANS filaza zany anti-inflammatoire dia efa mihinana dia fantatro hoe inona koa fiantraikany raha hohanina be da be dia nihinana maraina toandro amin'ny alina dia hatramin'ny lakamisy indray tsy nihinana intsony aho fa inona moa nihinana io fa tena afelako amin'izao fa sitrany Jesosy io dia tonga ny malzomamo nyfanotsona tamina mpiara-manompo izay namony raha iny dia tany am-piangonana eniko narary be le tsisy niditra tapo le fotoam-bavaka atao nefa nafinaritra be zay tany akaiky musicien no mipetraka dia tia ho azy zany zao le fanafody eo tsy aty anaty kitapo sady efa mividy antibiotika aho tamin'iny dia napetraka tao an-trano fotsiny tsy milina andro ranga fa sitrana dia tonga saina tamiko hoe sitrany Jesosy io ranga fa inona koa ny vakina aloha amin'izany dia nataoko ohatran'izao ny tanako tamin'ilay takolako zany ohatrany hoe manao safy takolaka dia sady mivavaka mangina dia tampoka teo tsy raiko tsony le izy dia kakabe tena misaotra Jesosy fa tena milamina indray satria mbola andevona zany io dia fotoana tsy hatramin'ny fery no mifarana dia tena faly be mihitsy satria sady natory tsara alina tafo maraina be androany dia hatramin'izao tsy te hihinana le fanafody dia zako hoe tena zay mihitsy ny tokony ho réflexe atsika zany vao misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainana dia Jesosy natsoina fa tsy le fanafody no tonga ao an-tsaina voalohany marina zay le sihatresan'ny tena zany fa réflexe ratsy be le izy zany fa tokony réflexe tsara dia Jesosy no atsoina voalohany dia io tananao efa nosorana tsy haiko nenao efa nosorana fa na efa nosorana dia nataoko zany le applicationko hoe apetrao dia napetrako le izy hatramin'izao tena milamina be fa dia raina Jesosy toko voninahitra ho n'Andriamanitra irery ihany ahafahako mitsofa volombelona eto mombana ny fanampian'Andriamanitra anahy tamin'ny fianarako farany teo zay rehefa manao examen dia tenenao ohatra 2 semaines aloha any anaovana examen za manao révision STS dia efa fantatry ny ankizy moa fa hoe matière SVT ny tena haiko indrindrany dia za tsy mianatra leçon zany raha tsy ohatra hoe 2 heures avant examen dia nefany nindra mpianatra aminay ny kahiako izy tsy mpanao an'izany fa juste hoe efa ho tonga mi zany dia nampindramiko anazy le izy dia napindrana anazy dia asainy fatsany aminazy hono le izy dia tsy nentina very mihitsy dia nefany to dia nikorotana be ny saiko za tsy nanantsaina hoe anatra matière hafa fa tonga dia i foana ny dia taviko dia nefa za namena ankizy kahie anankiroa mihitsy ny ary-nomendry zareo moa namerina nanao révision dia tena nandray noty dia tonga amin'izay le fotoana 2 heures avant examen na 4 heures avant examen dia andeha hianatra an'le lesona dia tsy hita daholo izy rehetrarehetra le kahiako ray moa nale mpianatra aminay moa le anankiroa tsy haiko hoe izy anaka anazy fa juste hoe tsy hitako fotsiny dia vao mainka nikoropaka be dia niazakazaka be nakany mpianatra aminay hoe hianatra lesona vetivety dia nefa tsisy miditry ny lohako tsony le izy satria efa kely sisa dia hiditra ao amin'ny salle moa zokinay koa ny arandray sala taminahy dia tsisy hoe afaka ny hoe ifraude na zavatra ohatra izany dia nefa zay koa nanao an'izany tamin'ny voalohany tamin'ny 2e trimestre dia izy to dia nisavana mihitsy tamin'izay tonga tany hoe tsy mifraude ozy izy nefa tena fantako fa tsisy haiko ny any dia tonga tao anaty salle dia le zavatra complété daholo le lesona tena tsy nianarako indrindra sady le tena tsy haiko indrindrany dia nanana réflexe kely hoe aleoloha mivavaka dia hitako hoe zay anaovana an'io dia vavaka teo dia tao aloha zany anatsaina kely ihany hoe sao dia ary anontany nefa kay moa ny ankizy ary mpanontany anahy fa tsy zany manoro fa tsy zareo manoro anahy dia samy tsisynay teo izay dia avy eo tonga dia izy hoe ataoko fotsiny hoa ty fa zavatra fenony ty dia raha marina dia voninahitra n'Andriamanitra moa raha diso dia hovonjena amin'ny noty hafa dia anzara bulletin zay prof de français name bulletin ako satria izy prof responsable dia name an'le izy aloha izy dia tena dia safidina andeha mpamarinana zany dia efa natahotra ihany aho hoe mifafiry dia tena izy hoe 13 aloha dia izy 13 dia izy hoe fahatelo ndrozy izy fa 13 de moyenne dia izy hay
dia avy eo nizara feuille izy dia izy hoe tia ny feuille andry za mieritritra hoe normalement prof de français mamay feuille français dia nefa feuille SVT nomeny teo dia moyenne ambony be mihitsy ny le izy zavatra tsy tao anatin'ny saiko indrindra izany voninahitra ho an'Andriamanitra irery Alléluia. Témoignage manaraka. Ao anaty fonoteny kely fotsiny tsika zanak'Andriamanitra izay efa vita tany vita fa manomboka androany tsisy mifraudy dia tsisy mitrisy tany voninahitra ho an'i Jesosy ny zoloko vavolombelona noho ny amin'ny fitantanany fiainana dia ny fandaharana moa izany dia Jesosy irery ihany manome tolotsaina dia isaorako anazy fa efa ela be ansaika nijoro fa androany tamin'ny semaine iny nivangen'i Jesosy tamin'ny alalan'ny nofoko ny vendredi ny samedi maraina à 2h dia nisy feo izay tsy izay tokony todroko androany pasteur fa etsy vao nomeny Jesosy tolotsaina hoe non tsy izay ilay jogonao fa ty dia nisy nanofy ny alana iny nisy à peu près 2h teo dia niantso hoe mampionina dia ny tena hoe ahoana dia nisy feo indray fa androany hoe mampionina dia to tena tsiaro ny Davida tamin'izay hoe ohatran'izay hoe ilay fomba ny Jesosy ny Davida dia toza Jesosy inona no tianao atao koa sady mipetraka dia mivavaka dia to dia tao anaty nofoko izay dia avy eo dia to dia nasiona Jesosy nijoko teto dia avy eo dia nisy teny tao anaty baiboly nisy sary nisy baiboly nisokatra teo ambany masoko dia miezaka mijery fa tsy nahita dia maraina an'iny dia namaky baiboly dia nisy teny tao amin'ny Matthieu 5:16 le hoe mila fahazavana dia mila mijory any mason'ny olona mba ahafantaran'ny olona ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia tamin'ny sabotsy amin'izay tonga teto dia be dia be ilay nijoro dia ohatran'ny hoe kasihan'Andriamanitra be hoe ianao koa be dia be zavatra natoko taminao dia manina ianao tsy mijoro dia avy eo amin'izay so manina izany ny teny hoe alao za amin'ny sabotsy tsy maintsy mijoro izany satria androany efa sekakatra dia efa be dia be dia ozy hoe alao amin'ny sabotsy izany dia nisokataka tao anaty feu kely dia miteny tao anatin'ilay izy hoe tsy maintsy mijoro amin'ny sabotsy dia ataoko aty anatin'ny pocheko foana ilay izy dia le teny me Jesosy koa ataoko aty anatin'ny pocheko foana dia jereko foana isan'andro dia avy eo amin'izay nanomboka landy amin'izay za nanomboka nisy ohatran'ny tahotra be izay natato anatiko tena nisy tena tsy haiko hoe tahotra ina tena hoe matahotra dia tsy matory aminana dia mitebiteby be foana dia miezaka mifantoka izany fa tsy misy fifatohana mihitsiny dia avy eo amin'izay dia tonga amin'izay ny tamin'ny maly dia hoe raha tena tsy maintsy mijoro naninina mena endrika ny mety zavatra mahazo anahy dia tonga amin'izay maraina dia hoe ina Jesosy izany ilay hijoroko eto za efa tara tamin'ny maraina dia avy eo dia niteny andrasy dia oui dia avy eo dia niteto izay zany teny anahy miteny izy hoe ina hoa ilay hijoroko ma Jesosy dia ozy ny fomba nisehoko taminao izy hijoroana eto mantsy anahy fa tsy ilay zavatra nieritreretinao dia Jesosy miseho amintsika façon be da be izy fa ny fomba nisehony Jesosy tamiko izany dia tao anatina fitiavana dia za mantsiny tao anatin'ny fiainako olona tsy nara-mipetraka tamin'ny paronko foana nanomboka za mbola kely tsy nara-mipetraka tamin'ny paronko dia tamin'ny olona foana mipetraka même jusqu'à amintsika miteny izao za mbola amin'ny olona foana mipetraka dia hitako hoe nisy tsy fampina be zany ana resaka fitiavana dia lasa atatia za efa lehibe tamin'iza mbola kely tsy nampaniana satria ohatrany hoe zazakely dia tsy mahavita hoe tsisy zavatra be hoe miseho be fa rehefa za nanomboka za efa nanomboka efa tonga saina dia tsapako hoe mila fitiavana amin'ny olona foana any dia lasa nanimba be anahy ilay izy satria miezaka mitady fitiavana amin'ny olona dia nefa ilay olona tsy mirarahanao fa rehefa izy fotsiny tsy tianao dia tsy tianao izy dia avy eo dia amin'izay nalahelo be zany hoe Jesosy ina izany mahatonga namanao ohatran'izao ny olona mandahana daholo mandahana fitiavako daholo fa maninona izany dia avy eo dia tena nifanena tamin'ny fitiavan'i Jesosy amin'izay zany tena isolako an'i Jesosy hoe voninahitra ao anazy irery ihany fa le ohatran'ny hoe za zany manana olona miaraka aminahy dia izy zareo foana ohatran'ny hoe tsy maintsy miteny anahy za tsy mila indrintsona dia zao indray za no miteny anao za tsy afaka miaraka aminao tsony za tena tsy manana fahasahina miteny an'izany taloha hoe za tsy araka aminao fa ohatran'ny hoe miaraka fotsiny zany dia hoe zay eo dia rehefa alao zany dia tonga dia inao indray malahelo be dia mahatonga antsika hoe malahelo tsika rehefa ohatran'ny hoe rejeten'ny olona ny fitiavantsika satria tsika manankina ny fitiavantsika amin'ny olona fa tsy manankina ny fitiavantsika amin'Andriamanitra dia isaorako an'i Jesosy hoe ho anazy ny voninahitra fa Andriamanitra fitiavana izy dia Andriamanitra mameno izay rehetra banga eo amin'ny fiainantsika surtout resaka fitiavana dia ho anazy irery ny voninahitra. Zao teka mahafon'ny Jesosy ary tsika mandroso témoignage farany andro voninahitra ho an'ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina
dia misaotra manokana anazy ahako fa tsy foana tsy akory ny fikelezany aina eo ambaravarana eo a mandray atsika témoignage isaky ny fotoana ohatran'izao ary mbola mivavaka koa avy eo a manamafy an'ilay zavatra ataontsika. Mbola misaotra manokana amin'ny pasteur Joe sy pasteur Papa satria zao azafady fa nitory-tenin'ny zareo mirahalahy presque no entiko mitory any amin'ny université satria zahako mpitory ny ankizy tanora any amin'ny université pendant 20 ans zay. Talohan'izay za indray mandeha isan-kerinandro dia misy alimbavaka indray mandeha isam-bolana. Talohan'izay moa ny ena ihany ny ataoko fa tato aoriana be dia be ny ankizy manana problème malahelohelo dia ataoko le amin'ny pasteur Jao le mampimeme sy ny karazany dia tapaka tsy nainy ankizy. Dia mbola misy tiampitiampy kely koa le ara-panahy ho an'ny sasany izay be problème dia ataoko koa ny pasteur Papa. Dia tena malaza eraky ny université hoe taizanga nianatra théologie dia nisy pasteur anankiray ankizy zay manana papa tao toy izy le papan'le ankizy tamin'le ankizy jeune hoe mandainga koa zany neninareo zany fa efa nianatra théologie zany fa aizany aizany an'izany zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra zany dia bon zay moa ny amin'iny fa ny zavatra lehibe zay tsy haiko ny tsy hijoro eto ohatra ny teniteny foana le zanako vavy any Espagne roa ny zanako ny ray Luka ny anarany ny ray Abraham. I Luka efa niteraka sara-panambadiana za koa ny sara-panambadiana fa zay moa zany ny lalana mety satria até ny vadinay mianaka. Dia ny zanako lahy mbola tsy manambady any La Réunion. Amin'izao fotoan'izao zay telo mianaka tena miasa mafy mbola tsy miara donc samy miasa mafy ka za tsy dia te hangataka vola loatra any amin'ny ankizy fa miasa mafy dia tamin'iny herinandro iny zanako vavy ny teny hoe neny inviteko kely ianao makaty andafy mba manao vacances kely fa ny aina tsy mifametra. Za koa hoe rehefa invitena dia invitena fotsiny fa tsy isina le hoe aina tsy mifametra. Za koa nefa ny tamin'io efa nanangom-bola kely andeha hanao vacances any Majunga fa mangatsika loatra pour 3 jours fotsiny volako maleo tena. Dia ozy ahako tamin'le zanako vavy hoe tiako ihany le makany aminao fa zany vacances zany le mitaizataiza zavy kely koa mba tsy revoko fa alao le zarery aloha. Dia nalahelo kely izy dia niteny tamin'le anadahany izy hoe neny tsy haiko fa ny inviteko nakaty hanao vacances dia tsy mety dia izy le zanako lahy hoe alao ary izy inviteko aty à La Réunion aty tsy isy zavy kely satria izy mbola tsy manambady. Dia niteny indray le zanako lahy hoe neny aty ary faza makany fa ianao tsy tia zavy kely tsy hoe tsy tia zavy kely fa vizaka mitaiza zaza. Dia ozy ahako tamin'le zanako lahy hoe tiako be koa le any aminao fa aleo za rery le any Majunga dia zay sy Jesosy rery fa zay ny tena atao hoe vacances. Dia tonga zany ny daty nekeko ihany nen'le zanako vavy fa nalahelo izy dia tokony efa eny ambony avion zahako tamin'ny latsinainy teo. Nangataka taminazy moa dia nametra tanana tamiko izy kanjo latsinainy tsy teny ambony avion fa niditra hôpitaly. Ary tena zavatra nahagaga be fa teo mba vahaditsika zany alohan'ny hiditra tao an-trano nisy rà ohatran'ny hoe tsy haiko hoe raha eran'ny kopy angambany eo amin'ny dia ny sasako aingana aloha le izy sabotsy avy mivavaka teto. Rehefa avy ny sasako iny alina ny andro 70 ans zao zahako raha fotsiny eraky mifandrina fa nandeha rahako tsy mbola niseho tamin'ny fiainako zany taorinan'le menopause. Dia za rery nefa mipetradrery dia maraina vao maraina tonga dia nandeha tao amin'ny klinika dia ozy ahako manjany klinika eo mandeha be le zavatra dia ozy izy ny klinika hoe tsy dia ampy loatra le ato fa alao ianao tonga dia alefa urgence amin'ny inona moa ty fitondra automobile ambulance any amin'ny Achiera. Tonga tany tonga dia niraisin'ny professeur vola fitady fa ozy izy hoe bilan général dia avy aloha atao any foana le bilan général na 4 millions ary tsy hoe tsy tay ho faty fa natao le izy vita zay toy izy ny professeur hoe 3 jours ianao miditra garage ety miditra hôpitaly fa 3 jours le antibiotique mahery be mampitsahatra an'io tapitra le 3 jours maika izy nandeha tonga ny 4e jour dia izy le professeur hoe mialatsiny madame mody ianao fa tsy azo ny hôpitaly tazoma fa tsy azo ampiana tsolo le antibiotique fa any an-trano indray ozy izy mivava zao angamba niveriny fa tsy mivavaka dia tonga tany an-trano fa ny zavatra nahagaga tsisy marary enany eny amin'ny hôpitaly isan'andro tsisy marary tsisy hoe atao séroma fa mihinakanina be. Dia tonga tao an-trano dia mivavaka Ezekia fotsiny nataoko hoe Andriamanitro tsarovy
reo zavatra izay nampianariko ny ankizy tety amin'ny université a tsarovy a ny soa rehetra sy ny fitiavako ny olona rehetra tsy akanavaka za tsy matahotra ny hofaty fa za tsy maniry ianao jesosy hoe soraty eo amin'ny bokyny fiainana izay dimy mianaka kely fa mba aleo aho mba ho any aminao a raha ohatra ka tonga izany fandehanako izany vita ny amenina mitsahatra ny raha niverina indray atany amin'ilay professeur toy za ako hoe professeur nitsahatra indray ne le zavatra e dia ozy izy hoe mbola tsy maintsy atao inony ty zavajavatra fijerevana rehetrarehetra ao indray loha izy atao izy atao veroa madidiozy izy tsisy nininona sady le bilan général tsisy na sida na cancer na inona na inona na inona dia farana amin'izay moa zany le tantara fa zay sy Mathieu mitovitovy tamin'ilay vacances Mathieu zanaky dada dia ozy ahako tamin'ny zanako vavy hoe tena ho ataoko hoe le magenga fa io ny otra mba mampilamindamina ny saiko dia tonga dia mifampiresaka izy menada hoe efa hitany eny la Réunion efa hitany eny Suisse efa hitany eny Genève efa hitany eny ko tany Espagne fa alao any amin'ilay mbola tsy hitany eny dia andaontsika telo hiaraka ho any Dubaï dia tahirizy le volany eny saika hoentina any magenga fa ho any Dubaï zay miantoka neny dia tsika telo mba hiaona kely pendant 10 jours voninahitra ho an'Andriamanitra misaotra manasanao hitsangana andaontsika hitsangana iany tompoko andaontsika hisaotra an' Jesosy noho ny amin'ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy alleloia ohatrany tsy mahita tsikitsika avy ety zany nataon' Jesosy zany reny santionany fanenao koa ho avy amen dia ampianarina foana tsika hoe aza manenjika vokatra fa andao hianatra toepo amen andao akatoa andao anaikotariana fotsiny fa raha nataony tamin'ireny vitany manao an'izany aminao tamin'ny heriny misy vacances androany misy vacances lavalava mety long séjour tsy haiko visa permanent dia samy maka amin'izay anjarany any amen aretina Jesosy no solution tsara indrindra tena sady mora azo tsisy effet secondaire averiko foana zany raha mandalo olana ianao aza miazakazaka makany amin'ny olona raha marary ianao aza miazakazaka mitady fanafody raha makany amin'ny olona ianao misy effet secondaire misy dette morale iny misy nanana misy kafara misy kadradraka lezara rehetrarehetra fa rehefa makany amin'ny Jesosy ianao gratuit ny rehetrarehetra raha marary ianao Jesosy tsisy effet secondaire fitiavana ara no azonao le témoignage le ranabavy teo tsy natratra tsy nahalala fitiavana hatramin'ny mbola kely fa fahafenonana ozy izy dia ao amin'i Jesosy ao amin'i Jesosy gratuit ny rehetrarehetra rehefa vonina ianao Jesosy efa vonina talohany nanorenana an'izao tontolo izao dia efa nanaiky Jesosy noho zany ataontsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fitiavany ny amin'ny fiarovany ny amin'ny fanasitranany ny amin'ny fahafahana examen rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ianao Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsisy farany zany miaraka amin'i Jesosy fa tsy maintsy tody any amin'ny destination asandrato ny tananao dia andaontsika hivavaka andaontsika hisaotra an' Jesosy Jesosy misaotra anao zahay mankasitraka noho ny amin'ny fitiavanao misaotra Jesosy fa ianao no vahaolana ho anay ianao no ilainay tongeto izay Jesosy tsy hitady ny zavatra afaka ataonao fa tongeto izay anome zay takinao tongeto izay hisaotra anao anome fiankofana marina ho anao misaotra fa ianao no nampitsahatra ny aretinify misaotra fa ianao no nampitsika ny raha tamin'ny fahafitopolo taona an' Jesosy tena hoe ianao no ambadika izany Jesosy tsy vita ny fanafody fa vokatry ny fianteherana fotsiny aminao misaotra Jesosy fa ianao ilay fitiavana sy fahafenony fiadanana ty anatinay misaotra fa ianao ny fahafenony zavatra rehetra tongeto izay Jesosy hisaotra anao anome voninahitra anao amerina ny dera sy ny laza ho anao mpisandrata eto amin'ny fiainanay mankasitraka ny amin'ny fampahitana fity rehetrarehetra Jesosy zay ataonao eto aminay misaotra fa ianao no ao ambadika izany ary ianao no nanao an'izany misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra hiarahanao hoe amen amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ny tiafa mafy ho an'i Jesosy atovy mafy ny tiako ao ho an'i Jesosy Alléluia. Alléluia.
miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsiraray avy. Rentsika ve ny vavolombelona teo? Jereo nefa tamin'ny heriny nisy témoignage teto hoe te mba hiala sasatra. Dia androany confirmen'Andriamanitra fa izay nataony tamin'ny anankiray dia afaka ataony amin'ny rehetra. Mino ankoitsika fa nizaniza mety manana olana resaka araha, mety raha amintsika foana, voaka foana. Dia androany mino fa Jesosy anafaka sy anasitrana. Amen. Tena kekinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao hoe manana teny manao Andriamanitra hoe amen. Mino fa amaly Andriamanitra androany maraina satria eto Andriamanitra androany maraina ary ianao koa présent miaraka amin'ny etaeta sy fiandrandrana. Matsiaro ny lazain'i Jesosy ao Matthieu 5 moa izy hoe sambatra ny nona sy mangetahita amin'ny fahamarinana fa izy no ovokisana. Rehefa manatrika fotoana toy izao dia ataovy misy etaetan'Andriamanitra any anatinao. Ao fafontananao dia sakafo an'Andriamanitra fonao ambarao aminy fa misy etaeta vaovao vao maraina ao anatinao. Araka voalazan'ny Salamo 63 hoe mangetahitanao ny fanahiko izy maniry ianao ny nofoko. Eto amin'ny toerana maina sy mangetana. Eto no ahitako anao izy ahitako ny herinao sy ny voninahitro. Izay mangetaheta no ahita asa anatin'ny vavaka. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy ndreto izay anatin'izao fotoana ny fanatrehanao izao. Fivoriana misy ianao, mitarihanao anay. Mangetahetanao izay. Mangetaheta ny fahamarinana avy aminao izay. Mangetaheta ny ovanginao izay. Mangetaheta ny tarihanao. Mangetaheta ny fiainanao. Mankasitraka anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ireo vavolombelona rehetra izay mampatsiaro anay fa ianao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Ianao ilay Andriamanitra mijoro, Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra mahagaga. Raiso ny dera, laza, mihaja, voninahitra izay ianao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety ary. Mahatoky Andriamanitra. Amen. Androantsika dia andray ny teny izay tokony hoen'ny olona rehetra. Ny teny maneho an'Andriamanitra satria ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo ny aranona tamintsika dia Jesosy. Ao ambadiky ny teny afaka miseho Andriamanitra. Rehefa mandray teny ny olona anankiray dia afaka mandray fiainana. Androany lohahevitra anankiray nampitondraina lohateny hoe soa fanavotany. Soa fanavotany. Titus 2:2 ny 4:7 no vakitsika. Vaky toy izao anaran'i Jesosy izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Jesosy sady namonjy ianao no nanavitra anao. Samy hafa ny famonjena sy ny fanavotana fa mifampitohy sy mifampiditra. Avy hatrany dia vakitsika ny Apokalipsy 5. Apokalipsy 5 no mitantara
ny fomba nanavotan' Jesosy an'izao tontolo izao, ny dikany hoe manavotra dia mividy. Zany hoe misy zavatra ao a tsy maintsy aloha, ary eto a Jesosy a no nandohan'le izy. Alahady maraina tao aorianany fitsanganany no nanambary Jesosy rehefa niaona tamin'ny Maria hoe aza mbola mikasika aho izy, fa mbola tsy niakatra tany amin'ny rainareo sy ny raiko aho. Anankiroa ny ascension, ny alahady maraina vita résurrection sy 40 jours teo aoriana hitan'ny mpianatra. Rehefa vita ny fanavotana izay nataon'i Jesosy tao an-danitra ny alahady maraina, dia niverina izy nilahady hariva mba hanome ny fanahiny ho an'ny mpianatra. Inona ny zavatra nitranga tao an-danitra? Dia nisokafan'Andriamanitra ny mason'ny Jaona apôstôly a ahita sy anatrika zavatra nitranga nandritry n'io fotoana sarobidy io, mba ho isan'ny vavolombelon'i Jesosy tamin'ny fotoam-panavotana Jaona. Ary efa nisoratana izany ka vakiana teo aoriana dia mba ho isan'ny mahalala zasainao, fa efa novidiana zasainao ary tsy very intsony zasainao. Apokalipsa 5 ary manasanao a manokatra ny baiboly a eo an-tananao naran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivoany, voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tanana ankavanana ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe, izany olona mendrika hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny. Ary tsy nisy olona tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambany tany na hansokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy aho izy Jaona satria tsy nisy olombelona hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ozy fomba fiteny zay hoe zay vao tena vita, satria tsisy ninona azo atao. 15. Ary ny anankiray tamin'ny olona nanao tamiko hoe, aza nitomany indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda, dia nisolofon'i Davida ny hoe fa naharesy ka nokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny 7. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manana 4, ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, na natandroka fito sy maso 7, dia ny fanahy fiton'Andriamanitra nirahana akany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tany ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina 4 sy ny loholona 420 dia niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didika azo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary nihira firam-baovao izy ka nanao hoe, ianao no mendrika aka ny boky sy hamany tombo-kaseny fa voavono ianao, ary ny ranao no nanavotanao an'Andriamanitra, na ihany koa hoe ny ranao no nividiananao nandoavanao ny vidin'ny olona avy tamin'ny foko-pirenena rehetra sy ny hafa fiteny rehetra sy ny olona ary amin'ny firenena rehetra, ampiko hoe zay nanota kavery. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo, ary manjaka ambonin'ny tany izy. Ary nahita sady nandre feo nanjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loholona, ary nisany dia alinalina sy arivoarivo. Izy ireo tendranao tamin'ny feo mahery hoe, ny zanak'ondry zay novonoina dia mendrika andray ery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Ary zao zavatra ary rehetra zao, na zay any an-danitra na zay ety ambony tany sy any ambany tany na zay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe, ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho amin'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay, ary ny zava-mananaina 4 nanao hoe amen. Ary ny loholona dia niankohaka ka nivavaka.
ka manasanao a anome tehaka mafy be ho an'Andriamanitra irery ihany. Inona ny anton'le tehaka? Vita soa ny famonjenanao. Inona ny anton'ilay fiobiana sy fiderana? Vita soa ny fanavotana anao. Baraingo mipetraka dia raha vita le izy dia ahoana zany a? Mila raisinao le izy, dia mila iainanao le izy. Fa efa novotaina ary efa nomena. Nanomboka teo a Getsemane, zaridaina izay nivavahan Jesosy a, ka treo a Kalvari, teo amin'ilay tendrombohitra tao hoe Golgota, namantsihana azy teo amin'ny hazo fijaliana ny lalana famonjena, indrindra hatramin'ny andro fahatelo a mitsanganany a tamin'ny maty. Io ilay nivakitsika teo io indray a Jesosy a nahavita ny asa fanavotana. Ny atao hoe fanavotana dia sady novonjeny ianao no nomeny ny fanjakan'Andriamanitra ho ao anatinao, satria novidiny tamin'ny rany. Raha hijanona ianao eo amin'ilay famonjena dia mety tsy ho voarainao ilay fanjakana izay nomeny mba hanovanao, dia manjary lasa misaina ianao fa voavonjo nefa tsy niova toetra, dia lasa ho diso fanantenana, satria na dia mametraka ny tenanao ary ianao fa voavonjy, nefa malaina niova anahaka ny toetra n'Andriamanitra mba ho isan'ny fantatr'Andriamanitra any amin'ny farany a, dia na dia mino ny résurrection an Jesosy ary ka tsy miova toetra dia tsy tafiditra any amin'ny mandrakizay. Dikan'izay sarobidy be ny hahafantaranao ny programan'ny fanavotana, satria sady novonjeny ianao no navotana. Alleluia. Ao amin'ny famonjena Jesosy a maty ho antsika, nanolotra ny ainy ho antsika. Mahafinaritra be ny témoignage le ranabavy teo, ozy izy hoe hatramin'ny mbola kely aho izy tsy mba nipetraka tamin'ny ray aman-dreniko, fa mety mifindrafindra ankonona sy fianakaviana, nitaiza sy nikarakara, dia nisy fahabangana avy amina tsy maheo ny ray aman-dreny. Dia iny fahabangana iny a lasa noezahany, nofenona tany amina fitiavan'olona. Dia le olona rehefa mahita hoe tia azy ianao, dia izay le hoe mampifila. Mihaino ve tsika? Izay ny mahafinaritra an Jesosy. Jesosy rehefa mahafantatra fa tia azy ianao dia tsy mampifilafila anao zany izy. Raha sedra mandefa SMS amin'ny tompo ianao to dia mamaly eo ny eo izy. Mitsy ahoana ny andefa sy SMS amin'ny tompo? Sokafanao ny fonao dia mandefa message kely amin'ny Jesosy ianao. Fa raha zay ianao to dia atao appel, satria mahimaim-poana ny sarany, sady tsy misy toerana ka tsisy réseau. Mafy be ny enan'iny ranabavy iny, fa rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia nanomboka nahatsapa hoe ny tena fitiavana tsy ny fitiavana andrasana any aman'olona, fa ny fitiavana raisina ao amin'Andriamanitra. Mety hiteny ianao hoe le ranabavy na hanao ny aina zany, fa za pasteur le olona miaraka amiko amin'izao tena mety zay a, alleluia, sady izy mianatra ho pasteur a, tena mahafinaritra be mihitsy izy. Ia, tsy mandahan'izay fa raha voankinonao aman'olona ny fonao dia lasa mivadika ho lalana izahan'Andriamanitra toetranao, ny fametrahanao olona tokony eo amin'ny toerany. Satria raha misy ny olona tianao ho hita foana dia tokony ho Jesosy, satria ny olona nofo aman-draha ihany. Androany izy mety mampanantena fa tena tianao ary tsy hamitaka anao. Raha pitsy izy sanatry za mahita tsaratsara kokoa noho ianao, satria ianao kefa alleluia me lehibe, dia satria nankininao tamin'izay le izy,
dia lasa mitainitainy ianao vao misy fivorian'ny ankizy tanora fotsiny, satria matahotra ianao hoe ahita bikana tanora voame lehibe indray le vadinao. Aza nkinina amina olona ny ho avinao, mianara mametraka ny fiainanao ho amin'Andriamanitra irery any. Teo amin'ny famonjeny Jesosy maty ho antsika, nanolotra ny ainy ho antsika ary nitsangana tamin'ny maty ho antsika. Ao amin'ny fanavotany Jesosy nividy antsika ary nanome ny fanjakany ho antsika. Zay nahatonga azy nanome ny fanahany. Nanomboka teo Getsemanese teo Calvary ary teo amin'ny fasana izay nivoahan'ny programa amin'ny famonjena, fa ny fanavotana tany an-danitra ny nanaovan'i Jesosy an'izany. Hebreo 9:22 anaran'i Jesosy. Ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rahany Jesosy ho famelana ny elokao. Zay le tenentsika foana hoe ity ny kapoaka ny fisaorana, raha ny fanekena vaovao zay latsaka ho famelana ny eloko ny mara. Raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ny 9:20 vakiko indray amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia tsy mba nitondra ny raha nosy lasa ny raha ny-janakomby, fa nitondra ny raha ny tenany dia niditra indray mandeha any amin'ny fitoerana masina ka azo fanavotana mandrakizay. Teo amin'ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rahany Jesosy mba ho avela eloka izay mibebaka. Fa tao amin'ny fanavotana novidiany Jesosy tamin'ny rahany iray ianao. Tanao zay le mahasamihafa azy nefa misy continuité le izy. Ao amin'ny famonjena latsaka ny raha dia afaka no avela eloka ianao. Ao amin'ny fanavotana le raha latsaka mihitsy nentiny hividianana anao mba tsy ho fananany devoly intsony ianao. Avereno za hoe tsy any devoly zany fa any Jesosy efa novidiany tamin'ny rahany. Sy tiaka mafy tsara ho an Jesosy. Alléluia. Levitikos 5:20 anaran'i Jesosy. Ary ny fanatim-panonerana hoentiny ho an'i Jehovah dia ondry lahy tsy misy kilema, araka ny anombananao azy ho fanatim-panonerana ho any amin'ny mpisorony. Teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy lay onitra naloha, tsy sakrifisy natao noho ny fahadisoanao. Antsika hoe dikany hoe onitra. Dikany hoe onitra rehefa manao fahadisoana ianao ka tratra tamin'ilay fahadisoana ka miditra tsehatra ny fitsarana dia sady mba ho afaka ianao amin'ilay fanamelohana anao dia mandoa onitra ianao. Ohatra mandeha tomobile ianao dia nandona bisikileta ohatra, dia rehefa tonga ny fitsarana miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana dia tsy le bisikileta no meloka hoe nitsofoka tanatin'ny fiaranao. Mazava raha le ka tantaraiky oety zao zany. Fa le tomobile mety hoe nandona an'le bisikileta dia zao latsaka ny didim-pitsarana hoe diso ianao. Karaha diso ianao dia mila manonitra. Inona le fanonerana? Farafakeliny amboarinao pneu an'le bisikileta. Resaka dégâts matériels resako zany fa velona ila soma tsara le olona. Zay le onitra. Zavatra mahafinaritra teo amin'ny hazo fijaliana ry havana. Jesosy le onitra sakrifisy anafahana anao satria tsy maintsy misy zavatra aloha avy amin'le fahadisoana nataonao. Ny fiainana zany tandremo. Fa ny fiainana tsy hoe manao erreur ianao dia tsy payena. Tsy maintsy payena iny. Fa ny zavatra mahafinaritra ampiomanako anao hitehaka mafy tsara rehefa avy teneko ty zavatra ty. Ny erreur any Adama sy Eva tonga dia ny epita arataranaka sy eo amin'ny fiainany zanak'olombelona rehetra dia ny payen Jesosy ndray mandeha teo amin'ny hazo fijaliana. Raha vao tsy miaraka amin'ny fanamasina dia tsy azonao zany. Fa raha sendra ianao manao erreur indray mandeha ka ho takin'ny olona hoe alo avy io dia ho azonao zany. Misy mihaino ve? Le onitra, le dommage et intérêt, Jesosy tena mihitsy, izy mihitsy ny tonga dia hoe za le paiement.
Alléluia. Ça le virement, ça le versement. C'est qu'une fetsonao azy. Izy mihitsy le onitra. Ao amin'ny fanavotana, izy lay mipaye an'le onitra. Atonga anao ho tonga saina hoe sady afaka ianao ny tokony hitodika amin'ny masonao hijery an'ilay nanavitra anao. Obolina toko fa 7:1 aminaran'i Jesosy. Mahery ny mpanavitra azy ary izy misy olo vava azy amin'ny adiny aminao. Ao ambadiky ny fanavotana no mijoro Jesosy ho mpisolo vava anao eo amin'ny eo anatrehany ray. Jaonina 2:2 anaran'i Jesosy. Anaka, zany zavatra zany nosoratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manoto dia manana solo vava ao amin'ny ray isika, dia Jesosy Kristy lay marina. Averiko, ao amin'ny famonjena izy lay onitra, ao amin'ny fanavotana izy no avoka, izy no misolo vava ao anao, miady ho anao satria mijoro ianao. Eto mazava be raha misy manota izy tsy miteny raha misy mpanota. So dia lasa ataonao asa le ota dia misaina ianao hoe misy misolo vava foana ao ry azadiny fa io misolo vava androany io hitsara anao rapitso. Aza rarotina amin'ny famindrapony ary aza mpandeferina izy. Jesosy tsy niteny amin'ny Maria mihitsy, Maria Magdalene. Ozy izy zao hoe nanameloka anao ve reny olona reny? Tozy izy Maria, tsisy ozy izy tsisy nanameloka, nefa ny asa amin'ny Maria mendrika melohana. Vehivavy ratsy fitondratena. Mahavariana, rehefa vehivavy ratsy fitondratena dia hita amin'ny fiarahamonina. Fa rehefa lehilahy dia tsy hita. Fa hitan'Andriamanitra. Tozy izy Jesosy tsy nanameloka azy, tsy nanameloka anao izy ireo, zako tsy manameloka anao. Amin'izao sisy zao aza manota intsony. Fa Jesosy tsy niteny hoe amin'izao sisy zao teo izy niasa fa za mikovra. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia natao hiova. Rehefa tsy mety ny lainga dia tsy mety mihitsy zany ny lainga. Dikan'izay ianao no mila miditra amin'ny fanekena mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra mba ho afadainga. Fantatrao, misahirana ianao rehefa mandainga. Satria tsy maintsy tadidinao daholo izay niteneninao rehetra hatramin'izay. Fa tsy misahirana ianao rehefa zarinao ny fonao hitenao marina. To dia avoina to fonao daholo izay marina rehetra momba tsy aza manafina ny ninona aza mandainga amin'izay fotoana rehefa miteny ilay hoe ina tenenao tamin'izany dia tsy matahotra ny hoe niteniteny foana satria izay niteneninao dia nitenao marina foana ianao fa tsy mba nandainga. Ary io lainga io misy metody ahitana an'io avadibadika amin'ny fanontaniana dia tsy maintsy tratra io. Izay no atao hoe école ny enquête. Dia saintsainany ny samy olombelona ary mahita hoe mandainga ianao. Dia Andriamanitra miantoka ny mandrakizay anao ve tsy malala fa mandainga ve ianao? Fatany ka. Fa tsaro zany. Sady tsy mahasoa anao zany. Ny manimba ny confiance apetraka ao, ijoroanao amin'ny manodidina anao, ny fitaizanao anao hiaina anatina fiaina-dainga. Misy olona eto ahafahan'Andriamanitra milainga amin'ny anaran'i Jesosy. Aza tia mampiresaka, aza manisy sira, aza mampitombo resaka, aza mamoro ny resaka. Misy olona tena